raha mahita ny zava-misy lovan'ny taranaka amin'izao fotoana zao dia hoe ireo ray aman-dreny be atsika nitolona tamin'ny 770 mivadibadika mihitsy angamba ny pasana. Vita izay ny fankalazana ny tolom-pahafahana nataon'ireo mahery fo teto Madagasikara ny 28 ny volana Martsa 1770. 770 taona tamin'ity taona 424 ity izay ny tolona notanterahina tamin'ny taona 1770 iny, izany hoe 770 taona no atao hoe ny tolona ho an'ny fahaleovan-teny sika malagasy izay lazaina hoe azo tamin'ny 9 ny volana Jona 1770. Ka tena tafita marina ary ve ny tolona izay natao tamin'ny taona 1770. Araky ny fiheveran'ny jeneraly Désiré Ramakavelo dia mazava fa tsy mbola nahomby aloha hatreto ny tolona izay nandatsahan'ireo mahery fonondran'izy ireo tamin'ny taona 1770 raha i Madagasikara ankehitriny no jerena, lasa firenena mahantra ny firenentsika. Mampanontany tena mihitsy izany hoe inona tokoa ny tena antony nandatsahan'ireo mahery fo ireo ray aman-drenitsika ny rano teto Madagasikara raha ho lasany amin'ny rambony toy izao sika malagasy. Mila fantatritsika malagasy ny marina hoy izy ary tsy voatery ho fanaratsiana izany fa ny marina trany. Raha mahita ny zava-misy lovan'ny taranaka amin'izao fotoana izao dia hoe ireo ray aman-dreny be atsika nitolona tamin'ny 770 mivadibadika mihitsy angamba ny pasana. Hoe zao ve sisa no ny hafarany le nandatsahantsika ny rahantsika ho an'ny firenena. Fanontaniana mipetraka mihitsy zay. Zao ve sisa? Satria matoa manolotra ny ainy reny ray aman-dreny reny dia ho an'ny taranany efa tsy mieritreritra ny tena nitsony satria na inona mitranga na inona midona dia fa vonona izakany izay zavatra mitranga izy ho an'izy ho an'ny taranany. Mandroso tompoko Madagasikara fa mandroso midina toy ny rano. Tany manan-karena, tany mahavokatra, tany misy ny rehetrarehetra mba tsy lazako hoe ohatra ny paradisa tany angambany ary tany tsy nisy ady. Ka maninona no lasa firenena mahantra ary any amin'ny rambony tsy fanosorapotaka fa ny marina mila mahafantatra an'izany malagasy. Ho an'ny profesora Alexandra Lainirico kosa dia nijery an'izany tamin'ny lafiny maromaro izy. Ny fehiny raha araky ny heviny dia mbola tsy tafita ny tolona hatreto. Eno indray ara ny fanazavana nataony mahakasika an'izany. Raha ohatra ka hoe raisina hoe hiady ho an'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara, hiady amin'ny mpanjanaka no tanjona tamin'iny raharahany 770 iny a, rehefa nahazo ny fahaleovan-tenitsika dia azo tenenina hoe mety hoe tafita ihany a dia zavatra nidivana. Misy zavatra be dia be nitakiana tao anatiny ary tafiditra tao anatin'ny zavatra nitakiana ilay atao hoe fahafahana. Zavatra misy aloha hita natao amin'ny repoblika voalohany na faharoa na fahatelo na fahaefatra dia misy zavatra foana izay nidivan'ireo ataontsika hoe tia-tanindrazana tamin'ny fotoan'androny izay mbola mitoetra. Ary ny zavatra ireny fijeriko azy mbola misy zany zavatra nidivana tsy tafita ary indrindra rehefa miresaka ohatra hoe fahafahana isika. Mazava ny zany tamin'ny repoblika faharoany mbola nisy ireo ataontsika hoe tsy fahafahana amin'ny teny. Ary nisy migala politika ary taty aoriana rehefa mbola misy zany zavatra zany dia afaka tenenina ihany hoe mbola tsy tena tafita angamba ilay ady. Izy io any mazava foana mazana foana tenenina hoe ady ho an'ny fahaleovan-teny. Zay foana naverina. Fa rehefa tena dinianao akaiky izy io dia tena hoe ady amin'ilay tsy fisiny ny fahafahana. Nanampy ihany koa ny profesora Alexandra Lainirico hoe raha eo amin'ny lafiny ekonomika dia mbola tsy afaka ihany koa i Madagasikara, mbola tsy misy ny fampandrosoana eto amintsika ary mbola tsy misy ny fandrosoana satria mbola tsy isika aloha no antsoina hoe tompon'ny Madagasikara amin'izao sika miteny izao. Tena nisy hoe programa ekonomika manahoana ny tenenin'ireo ataontsika hoe tia-tanindrazana tamin'izany fotoan'andro zany. Ny azy dia sotra hoe rehefa azontsika ny fahalalahana, rehefa azontsika ilay fahaleovan-tena, izay isika rehefa isika ny tompon'ny tany, isika ny tompony ny hoavin'ity fireneny ity dia mieritreritra ry zareo fa
tsy maintsy androso any amin'izay metimety kokoa ary raha zay ny atao hoe fandrosoana nino koa fa mbola tsy tafita ihany koa ilay zavatra nitolomany. Maro ihany koa ny profesora Alexandra Lainiriko ny fikarohana mikasika ny hoe inona no tena antony tsy nampandroso any Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao. Anisan'ny fototry ny fahantrana misy eto Madagasikara ny fahafatesan'ny fitiavan-tanindrazana hoy izy. Ilay tena fitiavan-tanindrazana ny nasionalisma izay manentana ny tsirairay anao ny zavatra mety ho an'ny firenena. Ireo mpanao politika ihany nanana an'izany hoy izy ary amin'ny maha-mpanao politika azy ireo nefa dia ny fahefana ihany koa ny tena anisan'ny tanjona ao anatin'izany. Efa ela ny fiadivan-tseza no nipahana kokoa ny profesora Alexandra Lainiriko fa tsy ilay tanjona hoe hoentina makaizy ity tanindrazana ity no atao laharam-pahamehana ka mazava ho azy fa rehefa toerana no edivana dia adino ny firenena ka mora ararotin'ny vahintsika. Maro ihany ny fikarohana natao hoe inona marina ny antony tsy mampandroso tsy nampandroso any Madagasikara ary zavatra anankiray tamin'ny fikarohana natao zavatra anankiray ny tiako atongavana angamba dia ity hoe anisany fototra anankiray izay manazava ny toetra ny zavatra misy eto Madagasikara izay rehefa miteny hoe zavatra misy dia mazava tsara mihitsy ny fahantrana lalina misy eto Madagasikara dia ilay ataoko hoe maty ilay ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana ideolojika. Miteny hoe tiako ny fireneko ary tsisy olona tsy teny an'izany satria izany dia fomba fiteny tsy midika fa tena afaka manintana anao hanao zavatra ho an'ilay firenena. Ny tokony ho tadidiana dia ireo ataontsika hoe tia tanindrazana atao anatin'izay atao hoe nasionalisma izay dia mpanao politika ihany ary amin'ny mampanao politika azy dia andray fahefana anisan'ny tanjona tao anatiny dia ilay ataontsika hoe toerana posta hoy izy amin'ny fiteny azy amin'izao fotoana izao no tena namaika kokoa indraindray fa tsy ilay tanjona hoe hoentina makaiza i Madagasikara ary rehefa toerana no edivana fahefana no edivana dia ohatrany adino fa firenena ny tenenina fanjakana ny tenenina. Noho izany rehetra izany dia tsy mahagaga mihitsy raha tafiditra ao anatin'ny fahantrana lalina isika hoy hatrany ny profesora Alexandra Lainiriko. Ny anton'izany voalohany indrindra dia ny tsy fisian'ny fitiavan-tanindrazana eto amintsika. Maika handray fahefana daholo fotsiny ny maro anisa amintsika hoy izy fa tsy ny hampandroso ny tanindrazana sy ny vahoaka ato anatiny no atao lohalaharana. Tsy mahagaga raha amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fahasairana antsika. Maninona ny afaka miteny an'izany satria rehefa mijerana ireo ataontsika hoe firenena aziatika isika anisany tena hoe motera anankiray nahatonga an'ireo firenena ireo nandroso ohatra Malaisie ohatra Thaïlande ny atao hoe fitiavan-tanindrazana satria rehefa azo ny fahaleovantena dia niova ilay fitiavan-tanindrazana ideolojika hoe andeha makany amin'ny fampandrosoana. Zay nefa tsy nisy teto Madagasikara. Ny mpanao politika eto amintsika nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany hatramin'izao fotoana izao dia ny mahamaika azy ny fahefana. Ary rehefa mahamaika anao ny fahefana dia adino ilay firenena, adino ilay vahoaka. Mazava raha ohatra ka sahirana ny firenena misy atsika amin'izao fotoana izao. Mbola misy lafiny maro samihafa ihany koa ahafahana milaza fa tsy mbola manana ny fahaleovantena mihitsy isika malagasy ankehitriny. Tena azo atao hoe afaka marina ve isika malagasy, isika vahoaka eto Madagasikara nefa ny vahiny daholo mbola mitantana ny zavatra rehetra misy eto amintsika eto. Nanazava mahakasika an'izany ny Général Ramakavelo Désiré fa vahiny avokoa no ankamaroan'ireo orinasa mampandeha any Madagasikara hoy izy. Na milaza fa ho tompon'ny fahefana azy isika malagasy dia ny vahiny no mitondra eto hoy ny Généraly Désiré Ramakavelo. Inona marina moa izany ny tena azo amaritana ny fanjanahana. Ny amaritako azy manokana dia hoe rehefa ianao tompo-tany no baikony any velany ary ny olona vahiny no mitantana ny toe-karenao sy mampandeha ny firenenao amin'ny saina tsy miangatra tompoko. Ireo sehatra rehetra izay hoe mampidibola be amin'ny kitapom-bola mpanjakana vahiny avokoa. Ohatra ny banky vahiny ny tompony, ohatra ny solika vahiny ny tompony,
tany dadasika ahafahana mamokatra, ahafahana manondrana vokatra vahiny ny tompony. Zany hoe raha ny tena marina dia ny vahiny eny mampandeha ny Madagasikara. Tsika malagasy hoe zay ny tompon'ny fahefana, zay ny mitondra, fa ny tena mitondra ny vahiny. Ka aiza raha le fahaleovantenanao. Arak'izany raha tokony ho izy amin'ny maha-malagasy atsika mipetraka eto Madagasikara dia isika malagasy ny tokony tantana ny toe-karentsika sy hahatsara ny vahoaka malagasy ary mba hampanjaka ny filaminana eto. Kanefa amin'ny Jeneraly Désiré Ramakavelo manokana dia tsy malagasy intsony isika fa mijanona ho vahoaka monina eto Madagasikara fotsiny ihany. Ndao henonandray ara ny famakafakana nataon'ny Jeneraly Désiré Ramakavelo mahakasika an'izany. Isika tsy malagasy intsony fa vahoaka monina eto Madagasikara. Fa raha mbola malagasy ianao dia ianao no mitantana ny toe-karenao, ianao no manao izay hampandroso ny firenenao, ianao no manao izay hahatsara ny fiainany vahoaka ao aminao, ianao no manao izay hafisy ny filaminana ao amin'io firenena io. Zay aho vao manaiky fa malagasy ianao. Fa raha tsy zay dia vahoaka. Manana zo isika olom-pirenena rehetra tsy hakanavaka amin'ny alalan'ny fifidianana hoy ity Jeneraly Désiré Ramakavelo ity, kanefa io zo fototra amin'ny maha olom-pirenena io dia efa tsy misy intsony ankehitriny. Araky ny fanehoan-kevitra nataon'ny Jeneraly Désiré Ramakavelo dia ny fanafoanana ny maha olom-pirenena dia tena zava-doza mihitsy eto Madagasikara. Kanefa moa tsy tokony ahagaga koa zany tsy fisian'ny olom-pirenena izany raha ny fandehan'ny zavatra rehetra eto Madagasikara no tena dinihina lalina. Manazava bebe kokoa mahakasika an'izany ny Jeneraly Désiré Ramakavelo tato anatin'ity fandaharana manokana ity. Mbola misy olom-pirenena ve tompoko eto? Amin'ny tena atao olom-pirenena. Ny olom-pirenena fenovam-taonany miakatra no manana zo hitantana ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana. Zay aloha dia izy. Io le zo fototra maha olom-pirenena hoe anisany tsy misy intsony eto Madagasikara. Aiza ny misy lalàna manafoana ny zoan'ny olom-pirenena hoe tsy maintsy mandoha vola zao anao, vola be, mitatao an-tapitrizany vao mahazo milatsaka ho filoham-pirenena ohatra. Mandoha vola be an-tapitrizany zay ianao vao milatsaka ho solom-bavaovao ho re olona. Zay ny tsy mampisy ny olom-pirenena eto, ny olona tsy manam-bola. Io fanafoanana ny maha olom-pirenena no tena zava-doza eto Madagasikara. Satria dia foronina fotsiny, inona ny mahasari-piaro anao nataoko hoe 20 ary milatsaka ho filoham-pirenena. Azagaga ianao tsisy amin'ny olom-pirenena. Ary amin'ny tsy fisian'ny olom-pirenena dia azo tambazana vola le olona. Omeko an'izao, omeko an'izao, omeko an'izao, omeko an'izao. Dia iny. Dia atakalo ny sakafo ny zony maha olom-pirenena azy hitantana andray anjara amin'ny fitantanana ny firenena. Zava-doza ny ireo olona zany. Mba iza loatra ary nahatonga an'izany fanafoanana ny olom-pirenena izany. Amin'ny Jeneraly Ramakavelo manokana dia ny fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy no tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Tsy misy olona mahafeno toe-karena, ny fiarahamonina, ny lalàna sy ny sisa ny mpitarika sy ny ankabetsahan'ny antoko politika eto Madagasikara ho izy. Raha dinihina ny zava-misy amin'izao fotoana izao eto amintsika dia tsy izay loatra ny zavatra mitranga. Mampalahelo dia mampalahelo tokoa mantsy ny zava-misy ankehitriny eto Madagasikara satria dia tsy ireo olona nahazo ny fiofanana manokana amin'ny resaka fitondrana firenena indray no mitondra ny firenentsika. Ndao ary henonandray ny fanazavany mahakasika an'izany. Ny zavatra tena zavatra misy eto fahitako azy mety marina sady diso. Ny fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy ny tsy mandeha amin'ny laoniny. Raha olona hanorina toko fahitako azy ihany hanorina toko anao dia voalohany indrindra aloha zay olona hoe ho lehiben'ny antoko dia olona mahafehy ataoko hoe resaka toe-karena, resaka fiarahamonina, resaka lalàna sy ny sisa. Misy an'izany ve eto amintsika? Antoko eto ndresahako zany antoko zany dia efa manana ny firehekevitra apetrany amin'ny fiarahamonina. Firehekevitra inona no mifanaraka amin'ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina malagasy tompo, fa tsy zavatra alaina fotsiny any velany any dia atao petapeta toko fotsiny eto. Tena manana ny olony resy lahatra. Zany hoe raha vao tonga amin'ilay fitondrana ianao dia efa mahalala hoe tiany ataoko ministry ny atitany, tiany ataoko ministry ny fampianarana, tiany atao fa tsy mandefa hoe filazana ohatra ny etam-barotra dia hoe zay manana diplôma dia tongava
ho atao minisitra. Maninona ny administrateur tokony tsonjoro hoe ny fianarana nataonay, ny fotoana laninay hitantana. Maninona ny olona tsy niomana amin'izany. Sahanao ve ny anendro hoe dokotera mpandidy, olona tsy niofana ho mpandidy, fa rehefa ny firenena apetraka hoe olona tsy manana an'izany. Amin'ny fomba fijeriny professora Alexandra Lainiriko indray dia mbola misy ilay tarazony fanjanahantany eto amintsika, rehefa vahiny dia ambony ary rehefa malagasy dia ambany. Fa indrindraindrindra koa dia tsy mbola afaka manantena mihitsy aloha isika amin'izao fotoana izao hoe hisy fandrosoana eto Madagasikara, satria na isika aza dia azo sokajiana hoe ao anatin'ny krizy mafy, ary isika ihany koa dia tsy manisy vidiny, tsy manisy valeurany firenetsika. Ndao harenoana izany fanambarana ataony professora Alexandra Lainiriko izany. Ny fanjanahantany dia mipetraka amin'ilay tsy fitovizany ny olona. Rehefa vazaha ianao ambonimbony, rehefa malagasy ianao dia ambany. Rehefa mizaka ny zoam-pirenena frantsay ianao, citoyen frantsay dia hafa ny zoanao, fa rehefa malagasy ianao dia hafa koa ny zoanao, reny le atao hoe indigène rehefa avy eo. Mbola misy ilay tarazo ny fanjanahantany eto Madagasikara. Ary rehefa firenena anankiray mitodoka kokoa ny milasa fa tsy mijery no avy dia firenena ao anatin'ny krizy izy zay, ao anatin'ny lavaka mangitsongitsoka misy azy ary aza manantena na ny kely ary fa handroso ilay firenena. Ary rehefa tsy mandroso ianao, mazava ho aizy tonga ny mpanambola, tonga ny avy any ivelany izay manaka atao ary vidiny amin'ny vidiny ambany ianao. Ny fananana iombonana tsisy vidiny eto, satria ilay firenena mihitsy no tsy asiana vidiny. Nasongadin'ny professora Alexandra Lainiriko ihany koa ny zavatra rehetra tsy vitan'ny fanjakana malagasy teto amin'ny tany sy ny firenena, ankoatra ny fampandrosoana izay mibaribary amin'izao, dia ny nanorina ny firenena ahitana vahoaka tena mahatsapa fa any vahoaka tokoa ny firenena, tena mahatsapa fa malagasy ary any vahoaka malagasy Madagasikara. Izay ny zavatra tsy vitan'ny fitondrana malagasy teto amintsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Eno indray ary izany atao anatin'ity video manaraka ity. Ny zavatra tena tsy vitany atao hoe fanjakana teto Madagasikara, ary tena hoe échec izy hoe amin'ny teny frantsay, aloha amin'ny tao amin'izay mba ho fantatra tsara, tsy hoe tsy nampandroso fotsiny ilay firenena. Moramora kokoa amiko ny atao hoe mitondra fandrosoana, fa ny tena hoe zavatra tsy vitan'ilay atao fanjakana dia namorona ary tena nanamboatra kokoa angamba ny tenenako azy firenena anankiray matanjaka, izay ny vahoaka ao anatiny tena mahatsapa tena fa any firenena io izy. Zany hoe namorona firenena malagasy matanjaka, ary ireo olona ataontsika hoe malagasy ao anatiny dia mahatsapa tena fa tena malagasy ary azy Madagasikara. Olana be manaraka misy eto amintsika ihany koa ny tsy fahaizantsika malagasy ny tantarantsika eto Madagasikara, ary ny tena loza dia ny fitondram-panjakana mihitsy no mandiso an'izany tantara izany hoy ny professora Alexandra Lainiriko. Tsy manana politika mitondra ny vahoaka malagasy makany amin'ny atao hoe tena fitiava-tanindrazana ny mpitondra malagasy hoy izy. Anisan'ny olana lehibe eto amin'ity firenena ity dia ny tsy fahalalana ny tantara. Mora be miteny hoe mila mahay ny tantara ny tanora, mila mahay ny tantara ny malagasy. Ny fanjakana mihitsy no mijadradratra an'izany, fa io fanjakana io ve tena nanaja tantara ary tena manao an'izay asany hoe manaparitaka ny tantara eo anatin'ny fiarahamonina. Jereo fotsiny fa maninona moa ny boky mikasika ny tantara ankapobeny Madagasikara farany soratana teto dia roa taona tao aoriana ny fahaleovantena ary mbola tsy misy hatramin'izao. Resaka fotsiny hoe tiako ny fireneko, ampandroso ny firenena, fa io araka ny teneniny hoe fantatra mivony ny azo. Resaka fotsiny atao hoe fitiava-tanindrazana eto amin'ity firenena ity, fa ny fanjakana tsy afaka nametraka politika mitondra makany amin'izany hoe fitiava-tanindrazana. Ary efa tsy tanindrazana isika aza manantena fa isy fandrosoana mito.
manamafy an'izany fanambarana nataon'ny profesora Alexandra Lainirico izany ny Jeneraly Ramakavelo ary mahasamy teny mihitsy azy izy fa inina disoina mihitsy ny tantaran'i Madagasikara ka mazava ho azy raha tsy miezaka intsony ny tanora ankehitriny satria misy olona foana ao ambadika. Tsy misy intsony ny fitiavan-tanindrazana ho ihany ny Jeneraly Désiré Ramakavelo. Nanazava ihany koa izy hoe ahoana ny tokony ataon'izany olona tena tia tanindrazana izany ato anatin'ity horonan-tsary fohifohy ity. Disoina mihitsy raha le tantara ary nina disoina ny le tantara e. Satria ny antony dia milaza fotsiny aho hoe miteny ianao hoe mahaleo tena amin'inona amin'ny sehatra inona lazaina ave ianao fa mandevo teny nefa bakeon'ny olona rehetrarehetra. Ahoana ny fiderin'ny tanora amin'izany? Inona ny atao fa loivatena bakeon'ny any velany? Inona nampiezaka azy amin'izany? Satria misy olona foana izany ao aoriana. Firenena tsy mahaleo tena tsika fanarany fotsiny fa noho ny fanadisoana ny tantara no tena zava-doza eto amin'ity firenena ity. Tena fananina disoina mihitsy le tantara. Tena ampianarana ny tantara ve ny malagasy e? Mba hanana ny ampoposy ny tena atao fitavana raha vao miteny izany fitavatazany za aloha za manokana ny ataoko hoe tanindrazana raha miteny hoe tia ny tanindrazako a dia ny ao an-tsaiko sy ny ao am-poko ny vahoaka 7 tapitrisa fa tsy tany tahitsahako ity. Raha tena tia ny tanindrazako a ahoana ny anasoavako an'ireo olona ireo, ahoana ny ampandroso an'ireo olona ireo, ahoana ny tsy ampahantra an'ireo olona ireo, ahoana ny aina ny ao anatin'ny fandre-pahalemana tanteraka. Zay avao miteny hoe misy zany fitiavan-tanindrazana zany fa tsy ao anatin'ny ororo, ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny ahiahy, ao anatin'ny fiahina rehetrarehetra fa raha tena tia ny tanindrazana ny vahoaka mononao tompo no asoavy a. Raha fitinina izany dia mbola lavitry ny fahombiazana ny tolona izay nataony taona 1770 amin'ny ankapobeny ary ny tsy fitiavan-tanindrazana no tena anisan'ny fototra mahatonga an'izany. Manana andraikitra goavana amin'izany ny fitondram-panjakana fa isika olom-pirenena malagasy rehetra ihany koa dia tsy afa-miala amin'ny andraikitra tokony ho raisintsika amin'izany. Dia izay indray ny vidéo antsika androany. Aza tiany manao j'aime ny vidéo sy ny misabone amin'ny chaîne. Misaotra antsika rehetra ihany koa ny ianao hatramin'ny farany dia mirary fety sambatra ho an'izay mankalaza ny Paska dia amin'ny manaraka indray.